tahaka an'ireny seho isa taona reny hoe teo amin'ny vavahady be Mamazona tany Ikongo tamin'ireny tivitra vary raraky reny. Ny teny Ambomalasa dia tahaka reny ihany koa, izany hoe raha ny tena marina dia sorona, atao sorona ny vahoaka malagasy ny tena izy. Ka io no tsara jerena hoe iza no mitady sorona amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Et moi, je ne veux pas savoir quel empoisonnement, mais puisque c'est l'empoisonnement, c'est l'empoisonnement. Tout le monde peut empoisonner, hein. Peut-être il y a beaucoup de poisons qu'on peut empoisonner. Resaka fanapozinana angamba no azoko tenenana kely. Teny amin'ny Ambomalasa. Ino fa zavatra tokana ihany ny zavatra amin'io dia tahaka an'ireny seho isa taona reny hoe teo amin'ny vavahady be Mamazona tany Ikongo tamin'ireny tivitra vary raraky reny. Ny teny Ambomalasa dia tahaka reny ihany koa, izany hoe raha ny tena marina dia sorona, atao sorona ny vahoaka malagasy ny tena izy. Ka io no tsara jerena hoe iza no mitady sorona amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ka dia misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka anao amin'izany fanontaniana lehibe izany sy ny faneho-kevitra izany ankasitrahana satria dia maromaro no efa namoiny ainy tamin'ireny ary ny raha Ikongo iny dia mbola mampametra-panontaniana hatramin'izao hoe aiza ho aiza ny toy ny fanadihadiana tamin'ireny. Raisitsika ny antso manaraka. Miarahaba tompoko. Allo. Eny tompoko. Salama tompoko, maheno tompoko any zaka avaty Andoran fotsy Fedanamanga. Eny tompoko. Amin'ny akasika an'ilay raharaham-pirenena moa tompoko dia aza mahatsapa hoe tena vonoina ny vahoaka malagasy. Andinika fotsiny amin'ny jirama hoe io ny jirama nataony jirama io mba nikasa madinidinika na novorazy metalika na masinika azy zany dia io no nataony nefa mbola plus banque 20% io dia efa tsy atongo zany azo an'ilay vahoaka. Raha manontany ny fandehany dia efa mifipetrany angamba sisa no eritreretina. Mahakasika an'ilay faneho-kevitra eto amin'ity onjam-peo anankiray ity dia maneho hevitra rehetra daholo ny vahoaka mampalahelo, efa mampalahelo zany aloha vahoaka mampalahelo nefa dia mbola tafiditra eto ihany ireo mpamono afo. Eto hoe mpamono afo inona moa zany dia ireo mpanelingely ary misy ara moa dia efa ohatra manangana aloha hevitra zany izy taiko tamin'ny talata sa tamin'ny latsinainy. Dia mandinika ianao hoe zany amin'ny fandaharana ohatran'itony dia mbola nisy ihany ny olona ohatran'ireny nefa dia tena mampalahelo tompoko izy fa dia mety vahoaka moa zany mandinika sy mieritreritra ny zava-misy. Raha fandehany aloha dia efa mipetraka angamba izy amin'izao fotoana izao. Momba an'ilay fihenany tapenan'ny foto-drafitrasa io no miaina fa midina 0 ary io rehefa anona fa mifiakatra ny vidim-piainana kosany fidina foto-drafitrasa efa Madagasikara ka dia mampalahelo fa dia makasitraka tompoko. Makasitraka anao Monsieur Njaka tamin'izany zavatra misy filazana sy fanamafisana ny zavatra misy iainantsika izany satria dia tsy menatsiny fa ny malagasy samy manana ny olona tsirairay avy moa zany samy manana ny fomba fijery sy ny fomba fiainana nefa anatin'izany dia tokony ifandray tanana sy rahintsika. Raitsika ny antso manaraka. Eny tompoko. Zany hoe azafady Cool FM. Eny tompoko. Ao izy. Voalohany aloha amin'ilay resaka fanabizina arak-sakafo amin'ny Tantanarivo ihany. Tambosy Tatamatavy Mazinga. Toliara. Fa izao izy. Matole fitiliana tato ivelany tary sambara olona. Misy zavatra fognosiny akao. Allo? Eny tompoko, toy izy ny faneho-kevitra. Misy zavatra fognosiny ao. Fa io zany tsy fantatrasika la inona. Fa fandaniam-bola fotsiny zany matoy izy natao karan'ireny. Fa gn'anahy dia zao amin'ilay olo mbola sisa marary za agnatin'ny hôpitaly ao. Antoy briky omeo an'zareo ampisika anaty rano isotroiny zareo. Azafady asy hoe dokotera fa amin'ny zavatra hoe poizina karan'ireny. Antoy briky zareo zao dia zao.
dia tsisa marary ao za io ary faharoa mikasika ny bavy toliara zao izy toliara indrindra nareo ao amin'ny toliara voaloha faharoa ao i bazy io bazin'ireny dia tsy mahavelona fa mafaty zaho tamatavy aty midirany dinataiky sahirana be fambolena tsy indrindry Mbajondrazaka inzay zany fa aminareo ao toliara faharoa akao misangana rilay sangana fa tsy mety bazibazy io izay fa misangana nareo de applisin'izay de ity koa zay tamatavy aty efa sahirana amin'io dinateky io sody zay gn'ampitaina anazy hoe dinateky ao atamatavy sahirana tsy indrindry Moramanga Ambajondrazaka io izay zany de misangana sara nareo ao atoliara vola faharoa akao fa tsy mety ankasitrany ianao avy any atoliary tapitra ny fotoana 2 minitra ihany no ananatsika be dia be ny miantso ary mino fa nazava ny afatra nazava ihany koa ny antsoavo raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko lasa izy teo miaraba tompoko efa tafiditra ianao Jonavite Tamatavy ihany eny tompoko Tamatavy Madagasikara alongany zao raha fantatra de magnano sorona mihitsy any fatifatina tsisy farany io de alongany zany voalohany indrindra faharoa ho anareo toliaro koa amin'ny resaka base io anareo zao mitandregny resaka ny directeur général ny base ny resaka amin'ny Don Bosco Mandiarva Voalaly igny hoe misy fifandraisany Johannesburg misy fifandraisany la Réunion zare manambola fona de ifandregny zany fa tenareo vahoaka sahirana agny fa io tegna mahafaty manampy zakandro latakeo igny zao raha problema mahazo ny tankapamboly tia Tamatavy zao mijaly hita andalovany pipeline igny fa nareo manentana anareo zao hoe aza magnety anareo fa volam-posinjareo tanjareo isa tsy ijery anareo na ijery anareo vahoaka zareo de manampy zalataka koa zany le hoe manotoa briky tegna marina igny satria briky fokamena mahavamba an'io aretina io mahavamba an'io poison tsy manjary azo io Antananarivo io sota betsaka mankahery ankasitrana ny avy any Tomasina Indromisesy moa zany misy sosikevitra nalefany manoloana ny zavatra misy raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko lasa izy teo izay ilay ataontsika hoe mahazava-dehibe ny firaisan-kina ny samy malagasy miaraba tompoko salama tompoko eny tompoko ahoana fandehany efa tafiditra ianao ahoana fandehany salama tompoko avaty amatony any eny tompoko io any mba tenena zany mba tsirasesa tsy atra any allo eny tompoko toy izy ny faneho-kevitra ao fa efa tafiditra ianao hitanao zay zany miserasera amin'ny 40 azonao fa salana be dia be misy ny teny narozy mihirahira tanindrazanay malala Madagasikara soa fa naroa fa tsy mpampanofo eto efa tsy tompon-tany eto zany tika fa tsy hay misy dia nataon'ny mpitondrantsika zany tokony hanazavany io président fa be dia be zany karana ny tenany zany fa hoe manofo tsy tompony tia nareo misy koa ny teny nefa ny valana ity dia tsy hay mihitsy ny karana moa zany mazava ho azy citoyen vazaha daholo azonao dia français ny ao ambadika an'ireny fa dia tsy fantatra aloha fa dia anjaratsika mieritreritra daholo zany amin'izao hoe aloha mitsangana manohitra sy mitolona zany zay fa dia misaotra ndrindra to mankasitraka anao mampiorikototra zany faneho-kevitry ny namany zany raha miainga amin'ny zavatra misy ny zavatra hita mampitsangam-bolo raha isitsika ny antso manaraka miaraba tompoko banarao fandarana namanisa eny zavatra no mbangatako tokony agamba zany endo angamba avereny le ino misy le tononkalo mosa teny vatany akoa fa mba nangataka kely zany zareo ariva zay tsy midira kelikely crédit dia nakambara firy fa le tamin'ny famaranany siratonjanary ny fandarana iny avereny dia teka apito alohan'ny fandarana rena fandarana fa ny amantsy ny fandarantsika rehetra eto azy enregistré daholo fa le izy atao fandarana
Makasitraka anao. Hotoizantsika indray ny antso tafiditra amin'ny ity maraina ity. Miaraba anao. Eny tompoko. Efa tafiditra ianao. Afaka miteny avy hatrany. 032 05 880 vovoka vitsivitsy efa ao ianao. Aloha tapahantsika izy rehefa mbola tsy hiteny. Aloha raha sika indray ny antso tafiditra manaraka. Izy nefa tafiditra ao amin'ny ity maraina ity tondra fanehoan-kevitra ihany koa mahakasika ny rahapirenena sy zava-misy ho amin'ny ankehitriny satria dia maro ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy fa ny vahiny no mahazo tombontsoa. Miaraba anao. Eny tompoko. Miaraba ny Madame Gisèle. Voalohany indrindra aloha miaraba manokana ny mpanao gazety Roly Mercia na Henri Radasson satria nivoaka no malony fony. Arabainy ianao zokobe fa tsy maty fo aman'aina arak'ilay nieritreretin'ny olona anao. Ary miaraba amin'ny mpanao gazety rehetrarehetra satria tonga afaka libération matsara ny namanareo. Ny voalohany indrindra teniko dia izao. Nampidirinareo Fernand Sello iny ary iny fotoana ny sazana menareo ananjy. Dia ampitombonareo ohatry ny Roly Mercia indray ve ianareo mpitondra fanjakana mihitsy ny tena tsy mazaka zavatra marina eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa tsy ny mpanohatra. Fa ro manarakarak'izay voaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny tany Sainte-Marie hoe alana amin'ny gendarmerie ireny visite teknika ana fiara rehetrarehetra fa omena société tsy miankina. Eto zany dia manaitra ho atsika rehetrarehetra hoe osy alana amintsika na daholo izay zavatra azahoantsika vola fa amenany tsy miankina. Satria ao zao ny tena mbola be vola ao amin'ny fangalana fanaovana visite teknika izany hoe raha ho Antananarivo zany izy dia eny Betongolo. Raha ty amin'ny district Ambatondrazaka izy dia ery amin'ny gendarmerie Pyrénées ery Antsapateraka. Dia ho alana amin'ny gendarmerie indray ve zany ilay fanaovana visite teknika ana fiara. Satria be dia be ilay mpampiasa fiara dia fiara miasa zany ohatran'ny hoe taxi-boly soatrin'inay tena betsaka vola miala ao. Dia ho alaina indray ve zany etra kely indray nefa etra tokony anasoavana vahoaka. Dia ho amenan'izy indray ny fonte efa tsy avoakanareo ny lalana efa tsisy raha manjara. Dia mba mametaka fanontaniana ho anareo mpitondra ho an'izy indray zany rehefa visite teknika izy indray société amenareo any izy amin'ireo arapisikaranareo indray ny amenareo any société io. Dia zavatra izay tena mba mampalahelo anahy namana marojona satria ao indray kitikitiana indray zany dia avoaka alefa izy indray. Fa manarakarak'izay teny ihany ilay ministra mandefa publication indray ministra fambolena hoe avoe ministra aiza ilay tanim-barina hitanao an'ilay vary amin'ny taoniny maromaro tamin'ilay hybride. Tena teneniko anao marina ny tenin'ilay ringaly vao tamin'ny latsinainy izy iny sa talata hoe tanimbary 1 hektara zarazara valogony ny vary miakatra ao. Izany ary mbola mahazo valogony mena riran'ireny salakamanga 250 kilo reny. Mbola nahazo n'izany ary ny sasany fa misy any sasany tonga dia mifitra amin'ny tany mihitsy tsisy vary any tanimbary kibony be voka edy tonga dia tsisy rano dia maty ho azy eny. Dia avoe ministra aiza ilay tanimbary dia faritra Taiza distrika Taiza distrikna Parafaravola dia commune rurale Taiza Jenevanay ananjy fa ianao aza mampiesona. Fa varina menao ary vary maty lany biby tsy mety efa miteny izay hoe tsy le masom-bolo ny problème faritra loatra mangovo fa amin'ny barazy. Dia tokony izao mahitany izao nareo mihetsika manamboatra ny barazy io fa tsy hoe rehefa fa mandeha ilay fotoana fambolena izay nareo vao ilay kitikitika an'io. Dia angambany any afatry fa makasitraka marojona. Makasitraka Madame Gisèle izay nitondra ny tsara ho fantatra ihany koa mahakasika ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho raisitsika hatrany ny antso tafiditra amin'ity maraina ity amin'ny fanehoan-kevitra satria mena sehatra betsaka ianareo. Miaraba anao. Eny tompoko. Raha fitondram-panjakana io aloha raha olona anatin'ny fitondram-panjakana jiaby ao vily ranon'jareo ireo dia hoe vily rano tsy maintsy mandainga. Ka raha ireo fona tsy antanetsika malagasy satria efa vonika andainga aby zay ny olona anatin'ny fitondrana ao ary vonika metaka vahoaka. Ary tsy andriana elo zany ireo satria tsika malagasy efa rarakasina. Fa raha tsika mpandray elo ireo tsy mandraraha baby lahelo gasy zany ireo satria efa natao dia lainga ataon'jareo ireo. Antan'jareo tsara tena ilay fahorentsika malagasy io. Fa inona zany zareo? Misapa betsaka tokoa.
Makasitraka anao anatin'izay fidirana mivantana izay raha isika ny antso tafiditra manaraka menasehatra tsika mbola mahazo antso efatra eo tsika dia hitondra ny famakafakana ihany koa zay satria efa tonga eto ihany koa ny vahiny izay efa niresahana tery am-piandohana izy ny efa tafiditra ao miarabanao eny tompoko afaka miteny avy hatrany ianao eny tompoko salama namana marotona namana Gaëtan sy ny technicien ary ny tenin'ny gahoana fandeha eo amin'ilay resaka fanampiana razangarina mbola tsy fa ty amin'ny olombelona amin'ny fo olombelona manana fo dia tsy entany hoe tainy tsy arina amin'ilay resaka fanampiana satria asana famokoa be eo sain'ny olona maro amin'izay le haina na fomba hoe raina rosa rehefa ankerisoa lafa itoko tenena amin'ilay fanjakana hoe raha fijery zany raha tena hoe nanatena hoe jery tena manokana hoe hijeranao fanjakana polisan'ilele satria mbola tao amin'ny telopolo mailaka ny tao amin'ny kala efa nyvakina hoe tena hoe alonanga ary natokana hoe fitira anankiray dia manokana ho an'ilay olona mbola naraha koa fa matsika hoe kinasina zany hoe mbola infirmière stagiaire mbola mijery an'ilay hoe nefa anatin'ny tena hoe vaon'ny tomanty anaty vaon'ny tomanty mbola stagiaire mijery an'ilay olona mampalahelo zany zavatra zany tiko tenena zany amin'nareo fianakaviana mbola manana marary eo ary andrasana fanjakana koa paterena anakinareo lay mandeninareo fa ny fanjakana efa tena hoe amono pateraka an'izao vahoaka malagasy vao mihitsy tena aitsika naty hoe olona be da be mbola mandeha any mivolingy manao oso manao fodémation tsara nytika zany tsy mirahana aina olona mihitsy ny fanjakana raha mba nanana aina zany mba tika hoe nandeha nakely fotony izy mijery maso an'ireo tsy maniraka misy fahasalamana sy tsara mba tena hoe jery maso an'ireo mba zany ny farafarasy mba zany natao fa tsy natao zany fa mbola alao mivolingy manokana fotosavasava fo tsara fa ilay vahoaka malagasy maty atao tsy raha io mampalahelo le iny fa aiza mankasitraka areo davy mankasitraka anao raha isika ihany ny antso tafiditra manaraka mbola manana 20 minitra eo tsika dia andray mivahiny rehefa avy eo eny tompoko miarabanao efa tafiditra ianao fa anna ohatrany saika mba izy roa kely vavolombelona eny tompoko alohan'ny hevitry le namana avy any Antsohita moa izy teo dia hoe efa lasan'ny vadasy ny karana ny tany eto Madagasikara tena marina be satria ny antokanao anakiny hevitry dia izao satria amin'ny faritany Toliara aty zay ny karana rehetra dia afaka mamaritra tany faritan'zareo io tany io faritany fotony zany ny tany ohatrany any atao kany akrongany zao dia any amin'ny makany avelalantany faritan'zareo fotsiny dia lasa zareo makany amin'ny commune maka taratasy teko ny fomba fahaizana taratasy moa fa ohatrany hoe teko hoe vidia zareo amin'ny commune hoe sa hoe le droit le vola alohan zareo amin'ny commune karazana droit fotsiny dia tonga dia vita zareo misoratra amenarany zareo io voalohany zay ny antony hoe anaovany hoe lasany vadasany karana amin'ny tany malagasy mpanositsika ny hoe marina be zay faharoa resaka base Toliara eto Toliara mihitsy zany no mipetraka fa manana namana assistant parlementaire za eto izy vatatenany misy no miteny ary tena mbola masamy mijoro vavolombelona fa izy vatatenany assistant parlementaire misy no miteny hoe taloha zay tena anohitra tanteraka an'io fa rehefa ty ariny zay ny olona rehetra ozy mahazo vola mba hosotomina hevitra ao anatin'le manohana zany hoe manohana andrisika anaovana le izy ampandeha le izy omena vola ozy izy zavatra tsy maintsy andeha foana io izy nandro any na rapisy na rafaka pisy satria miasa ny lery famoretana dia tsy maintsy andeha foana io ka ahoana ozy any tambazana vola tambazana 4 ko ahoana any tsy andray mbola tsy fantatra ozy io avy ny tarana fa homaniko aloha azy mba azoko homanina dia mbola velona zay misy ny fomba ampiasako le assistant parlementaire tsy teneniko le anaran'olona fa avany kilo malinika stensi zay namako zay ary assistant parlementaire ny Toliara teo izy misy ny zoro olombelona za andray tompoko fahatelo farany mipetraka eto amin'ny gendarme Toliara amin'ny brigade criminelle sans fil reo gendarme PDB ny namako ato amin'ny gendarme ato PDB ary tena mijoro vavolombelona misy hoe ity fitongana ty dia fitongana efa tsy saingy no mahatonga anay tsy maintsy miasa dia voavidany zareo no mandony karamanay dia baiko midina
mipetraka aty amin'ilay izy ka tsy afaka andaiza satria izay mpiasa-mpanjakana resaka foton'izay fa izay ny zava-misy ka tokony antingitika malagasy fehany rambo makasitraka anao 2 minitra ihany ananantsika azy dia afaka miverina izay mbola manana fanehonkevitra manaraka satria marobe ihany koa ny te aneo hevitra ao anatin'ny fandarana demona fandehany mbola misy ihany koa ny famerenana ao amin'ny raha rivo miarabanao eny tompoko za de farafangana ty tompoko miarabantsika avy any farafangana hitan'le zavatra ataon'lay fanjakan'ilay de tena tsy milamina mihitsy inona no tokony ataontsika malagasy fa de tena lafo ty Madagasikara ty resony toy lasy ianao ahoary raha isika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko efa tafiditra ianao afaka miteny avy hatrany efa ao izy eny tompoko eto fanehonkevitra anao arany salama ianao eto fanehonkevitra anao izy dia faiza tompoko masina no miantso io miarabantsika avy any amin'ny faritra antsinanana nama zavatra tiako tenenina dia izao hoe le momban'le intoxication alimentaire eny tompoko ka ny zavatra mampagaga amin'io dia tena mampalahelo le zavatra azo satria eto amintsika misy ny laboratoire d'analyse be da be misy ny institut Pasteur ka dia ahoana no le singa mila hoentina ny mpitan-dranomasina donc mampatahotra koa zany donc mety tsisy confiance amin'ny laboratoire d'analyse eto Madagasikara ka zay mba tiako tenena fotsiny hoe mampalahelo le olona sarabona reny tamin'ny zavatra io fa tsy hitako hoe ahoana ny tiany antony tena tokony nandepasana anazy tany mpitan-dranomasina ka dia zay mba tianiko hoe tsy ohatrany hoe tsisy valeur n'intsony zany ny laboratoire d'analyse eto sy ny institut Pasteur ka dia makasitraka tompoko makasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao efa tafiditra anao afaka miteny avy hatrany eny tompoko salama tompoko eny tompoko aloha misaotra anareo aloha nandray fa zavatra mba etaetako sy lenina vatia mifipatrana eny tompoko ny tena mba zavatra mampalahelo anazy zany dia le naheno an'le raha olodinina le ny teny hoe mahazo manohana ny président zay mba hilatsaka fa ahoana zany reo fitondranareo mifandrangotra amin'le adversaire-n'le aty amin'ny mpanohitra be mahatonga azy miteny izany mihitsy ny tena toetsainy zareo za zany manao an'zareo hoe mbola tsy voky inareo fa manontainga fotsiny hoe zay fa manan-karena zay fa manan-karena fa mbola tsy voky zany zareo fitondrana mahatonga mbola miady iny toerana io dia misy nametaka moa fanontaniana manao hoe raha olona hafa nefa ny ena tsy vidim-vidin-tena na iova sa ahoana ohatr'izao dia izao no teako aminareo mpanohana anazy tsy resaka hoe hidina vidin-tena na raha vao olona hafa no mitondra io indray ankoatrandravelona fa le vavanataony tazonina ny vavanataony izy hoe afaka roa taona ihany dia miarina ny fiaina eto Madagasikara tazonina ny vavanataony izy tompoko ka rehefa tsy vita ny vavany rasena miteniteny foana izy teniteny foana fotsiny afaka roa taona dia tafarina ty vao maika zava-doza tompoko ny zavatra hitanay amin'izao amin'ny tenako manokana dia manohana mpitolo fotsiny rele mpanohana anazy reo hoe ala hoe zilatsaka zoany zoany ahoana olona mandika lalàna zay dia mitana hoe zo dia raha ohatra zany fa repondra telo ireo no nanao foana sany efa elany eny naongany ireo e fatako tsara mitoetran'ireo olona fitondrana amin'izao tsy mpanohana tsitokolo zareo fa mitovy toetra daholo normal izy raha mena an'le anarana mitorona iny normal be ny anaranareo anatin'ny mpanohana sy mpitondra raha atao hoe mitoronanareo fa tsy mety mihitsy ny za manara-penitra zany tsy mila ekolona manara-penitra zay fa vidina fitaovam-pianarana fa manara-penitra dia mety aminay fa ray tsy mila ekolona aloha mipetraka amin'ny tany ny zanaka hianatra fa ataovy mora mividina fitaovana fa mividina fitaovana zao manahirana anay ray aman-dreny ataovy mora io fa zay tsy mila zavatra manara-penitra tsisy ilana azy voninahitra ho anareo any ivelanareo mpitondra any ivelany ny ekolona tsara sy ny hopitaly sy ny karazany voninahitra ho anareo mpitondra reny fa tsisy idiranay mihitsy amin'ny fitaovam-pianarana tsy zakanay ray aman-dreny tompoko dia zay ny angatanay